Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Tezitra ny mpanjaka indray andro ka hoy izy tamin'ny vahoaka: voasazy avokoa nareo rehetra ka tsy maintsy handray sy hitondra izay azo fijaliana manandrifa anareo avy, ary andeha hamakivaky ry tany malalaka be eo alohanareo ry ka miakatra amin'io tendrombohitra io. Izay no sasy. Milanja izay azo fijaliana manandrifa anareo avy ianareo ka hamakivaky an'izany tany malalaka be izany. Mitovy avokoa ny lanjan'ireo azo fijaliana rehetra ireo izay miandry anareo eo, koa aoka samy andray arak'izay tandrify azy dia mirosoa raiso ny anjaranareo. Dia samy nandray ka lanja izay anjara hazo fijaliana tandrify azy avy ny tsirairay. Dia samy nandroso namakivaky ilay tany malalaka sy hiakatra ilay tendrombohitra ny rehetra, ka navesatra tamin'ny olona ilay azo fijaliana. Mila tsy ho zakany any sasany, vao mamindra kely dia midrosona ny maro. Dridridry sy fitarainana no re nanerana n'ilay tany malalaka, ny toloko sy ny tomany ny olona. Na izany aza dia nisy vitsivitsy ihany to tsy naninona akory ny fijery azy. Maivana taminy mitondra ilay azo fijaliana, ka vetivety foana dia tonga teny amin'ilay tapy tendrombohitra izy. No tonga teny anefa ary izy ireo dia hoy ny mpanjaka taminy: tsy vita ny herin'ny tena samirery ny mitondra ny anjara azo fijaliana. Ny anareo anefa to maivana taminareo, koa herin'ny inona no nanampy anareo? Herin'ny maizina sa herin'ny mazava? Anao io mba mamaly fanontaniana? Herin'ny maizina hoy izy, ary ny anao herin'ny mazava? Ay, hoy ny mpanjaka, raha izany ary no misy dia iriko mba izany herin'ny mazava izany no hiaraka aminareo mandrakariva. Endry tian'ny namana, aza miezaka mitondra azo fijaliana samirery izany, fa todotry ny olana eo isika ho reraka ambony any tahaka n'ilay vahoaka teo. Ankehitriny ary vaovao mahafalo antsika anio ny mahafantatra fa Jesosy dia afaka mitondra ny zioga ny olombelona rehetra izay manatona azy. Afaka miara mitondra ny azo fijaliana ho an'izay manana an'izany. Mampahery antsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Mateo 7:20. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Entony ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po aho, dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Apetrako aminao Andriamanitro ny fiainako rehetra, ka antananao aho no hitoetra. Apetrako aminao raha sitraka na tsy mendrika aza, fa antananao no toerana sahaza. Boraiko aminao ny tsy ambaratelo sy ny alahelo, zay mamelovelo ty zazavery matsiaro rery. Aza foy tazony amiko foy, tarika patrakalo.
apetrako aminao raha sitrakaona tsy mendrikaza fa antananao no toerana sahaza hatrehony asa andavanandro arao nikinasa ianao no hitandro tolory ny sandry ny fianakaviana ianao no andry ori tompotina ny zava-mitranga ny lanitramanga ny rao mitatao dia antananao ny lali nindrindra ato ansaiko iriko irindra aminao riraiko apetrako aminao andriamanitro fiainako rehetra ka antananao ao no hitoetra apetrako aminao raha sitrakaona tsy mendrikaza fa antananao no toerana sahaza ny vatako tontolo na dia ny singiam-bolo ankiniko aminao ampelatananao aretina mamely tsy hay velively izaho handrisaina ianao tomponaina nalava na foy ny diako eto an-tany ianao no hanjoy iahy alatrany fa ho fatratra loatra ny fiainako ankoatra ny mandrakizay aminao riray apetrako aminao andriamanitro apetrako aminao ny fiainako rehetra apetrako aminao ario amin'ny toetra apetrako aminao raha sitrakao apetrako aminao na tsy mendrika azy apetrako aminao oeo atsandrinao apetrako aminao io ny toerana sahazy misaotra tompo atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra miarahaba tompoko manasanao aranaraka ny fandaharan'ny feo ny fanantenana hatramin'ny farany matetika rehefa miresaka ny olona anankiroa na maromaro ka misy ny zavatra adiny dia hoy izy ireo hoe efa manomboka very ny fitady tiako na koa hoe tena efa miarafesina izany saiko izany efa nahazo taony dia misy indray ara-milaza hoe zao dia mitady ho tratran'ilay aretina Alzheimer ary dia samy mifampitantara eo za zao nanadino fanalahidy ao indray ny tsy mahatsiaro izay nikasainy atao ao ny tsy mahatadidy ny nomeron'ny fiarakodia intsony sy ny sisa kanefa tsy midia akory ny fisehoan-javatra toy izany fa efa mananontanyna ny aretina Alzheimer izay resahan'ny olona ombenombeny mariana fa amin'ny ankapobeny dia ny zoky olona ny tena ianjadiany ity aretina ity izay karazana aretina ratsy tokoa okary tsy asiana fanahiana be loatra ny momba izany tsy misy olona tsy manadino izany rehefa miasa mafy mantsy ny atidoha dia voatery fantena ny atidoha ny tahiriny ka misy ny tehiriziny ary misy kosa ny ariny
mikasika izay fitadidiana izay indrindra ary ndeo resahantsika vetivety monja. Araka ny voalazan'ny manam-pahaizana dia azo sokajiana anankiroa ny fitadidiana. Eo izany ny fitadidiana ny court terme hoy isika. Ity sokajy voalohany ity dia izao no fisehony. Izay noratovina dia ahatra amin'ny farany satria efa tena raiky tapisaka ao anatin'ny saina. Ohatra hoe milomano, mitaingina bisikileta, manamory fiarakodia sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny sokajy faharoa kosa mahakasika ny fitadidiana dia ny long terme hoy isika. Ao anatin'izany ny kolontsaina amin'ny ankapobeny. Ohatra hoe tadidisika ny fetim-pirenena. Tafiditra ao anatin'ity sokajy faharoa ity ihany koa ny fitadidiana izay manangona ny vanim-potoana ny fiainana. Dia eo ihany koa ny fitadidiana ny fihetsika tokony atao. Tsara izany ny ahafantarantsika mikasika ity ati-dohantsika ity fa rehefa mitombo ny taona dia miantitra ihany koa ny ati-doha. Manjary mihisatra ny fiasan'ny ati-doha, mihena ny fitandremana ary mihasarotra ny mianatra zavatra vaovao. Tsotra ny mahatonga izany. Eo izany ny tsy fahampian'ny torimaso. Eo ihany koa ny vokatry ny fihinanana fanafody mampitony sasatsasany. Eo ihany koa ny vokatry ny tebiteby. Dia anjaranao izany ny mahakalesona ny amin'izany. Miasa ihany koa ny saintsika rehefa misy zavatra manjavona tsy mety ho tadidy intsony. Dia hoy isika hoe tena tratry ny aretina ary ve izaho izany sa ahoana. Raha sendraka misy manjavona ao amin'ny fitadidiana dia manam-pirofo izany fa miasa tsara ny ati-doha. Tsy maintsy misy mantsy ny fanadinoana, indrindra rehefa mihoatra ny 5-20 taona ny olona. Rehefa mihoatra ny 5-20 taona izany ny olona anankiray dia tsy maintsy misy ny fanadinoana. Kanefa na dia izany aza dia misy hafetsena ampiasain'ny ati-doha anaronana an'izany fanadinoana izany. Kanefa izao kosa ny tsara ho fantatsika rehefa hita fa maro ary amin'ny lafiny maro no hitrangan'ilay tsy fitadidiana. Indrindrandrindra raha tsy vitan'ny ati-doha intsony izany ny mampifandanja n'ilay very tadidy dia aoka homahana satria mety manafina aretina izany ilay ati-dohantsika. Ny fanazarana ny fitadidiana ve mety misy vokany? Fanontaniana mipetraka ihany koa izany. Eny, tena marina izany satria manamafiorina ny tadidy ny famerimberenana matetika ny zavatra anankiray ary manatara ny fisehoan'ny aretin'ny fitadidiana ihany koa ny fanaovana izay fampiasa-tsaina izay. Ilaina izany ny fanazarana ny fitadidiana. Azontsika atao izany ny manao fanazara-tsaina amin'ny alalan'ny lalao samihafa izay mampiasa faharetana. Eo ihany koa ny fifandraisana amin'ny hafa, ny fialam-boly, ny fahalianana. Reny rehetrareny dia mandrisika ny fiasan'ny fitadidiana avokoa. Araka ny voalazan'ity manam-pahaizana Amerikanina anankiray ity aza, ny fanaovana fanazaran-tena aram-potoana hoy izy dia mampitombo ny adirin'ny olobetrom-pirifana na ny hippocampo isika, izay mihena raha isan-jato isan-taona manomboka amin'ny 5-20 taona ny olona. Dia ilaina izany ny manao fanazaran-tena aram-potoana mba hampitombo ny adirin'ny olobetrom-pirifantsika. Ilaina izany ny manao fanazaran-tsaina isan'andro mba tsy hampihisatra haingana ny fiasan'ny ati-doha. Hatreto aloha ny androany fa mampirisika anao izahay mba hanao fanazaran-tsaina amin'ny alalan'ny fitadidiana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fampiasa-tena isan'andro
dia atao vampahendrena ny zavatra rehetra fa hanampy antsika Andriamanitra. Namanao fanjaniaina no nanolotra ny tsara ho fantatra ho antsika teto androany niaraka tamin'ny Aritiana nandray feo. Veloma tompoko. Sinjato Mamiku tuni tanteli Hanitra hafatuku Minuau firuanzeli Hanabatra tifeuru Sabapari samia faluku Tajavini lani cheri Manangani lapani fuku Eikaliti Kabiti Dani misife Ewani lakwe Yantu aisiana Mubetapana Manakuwa tapu Bibiti kia wandu Nyala ilu situmani Sinda abachani Ufiderani lan Tumputiana Maduna fu Tifeuru Raina Fanantenana Herivauva Ununa no me azapana Ti ilizai Ampitamina Manarina Eu metu kivi Manapireu Chuchakampu Baby Sisarupini Ambaranai Visara feuru Dani misife Ewani lakwe Yantu aisiana Betapana Manakuwa tapu Bibiti kia wandu Nyala ilu situmani Misinda abachani Ufiderani lan Tumputiana Maduna fu Aisiana Mubetapana Manakuwa tapu Bibiti kia wandu Nyala ilu situmani Misinda abachani Ufiderani lan Tumputiana Maduna fu Tifeuru
feo fanantenana. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Ny namanao Richard Andrenjatovo no miona aminao amin'izao fotoana izao ary raisiko fifaliana lehibe ny miresaka sy mitafatafa aminao indray mba handraisana lesona hoentintsika miaina amin'ity fiainana mandalo ity eo ampiandrasana an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ho avy tsy ho ela eny amin'ny rahona lanitra. Ho tantaraiko anao fa tsy misy zany kisendrasendra zany. Ivavaka isika. Sotra raha eo fa meno anay ny fotoana, meno anay ny andro, fofinaina, ahafahanay mivelona sy midera ny anaranao, milaza ny fahatsaranao. Andriamanitra mahay mandahatra ny zavadrehetra ianao, mahalala ny mety sy ny tsy mety amin'ny fiainanay. Amin'irao fo izay raha ohatra ka tsy nahatoky ianao tamin'ny lasa. Ary amin'izao sisa izao dia meo anay ny hery avy aminao ahafahanay mankatoa, mamela ny fahatsoanay sy ny tsy fombiazanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Efa imbetsaka no nahazo izao teny izao tamin'ny olona maromaro. Tena tsy kisendrasendra mihitsy ringa fa lahatr'Andriamanitra no nionantsika. Dia hoy ny sasany, tena fifaliana lehibe milaza aminao fa tena tsy kisendrasendra no nahafantarako anao fa tena hitako hoe lahatr'Andriamanitra tanteraka ary tena nasoa ahy. Dia lasa be ny saiko. Tena zany tokoa ve? Tany amin'ny faritra Analanjorofotany no tantarany seho. Alarobia hariva tamin'izay. Tao amin'ny radio anankiray. 17 Martsa 2024. Nisy famalian'ny pastora anankiray ny fanontanian'ny mpiaino manao hoe: ara-tsoratra masina ve ny fivavahana amin'ny andro alahady? Nanomboka amin'ny fanazavana inga pastera. Dia nitrikitriny mihitsy tamin'izany fotoana izany fa ara-tsoratra masina tanteraka ny fivavahana amin'ny andro alahady hoy izy. Dia nanome andiny moa izy araka ny voalazan'ny Salamo 1:20-7. Salamo 1:20-7. Toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy: miobio an'Andriamanitra herintsika, manaova feofaliana ho an'Andriamanitra Jakoba. Asandrato ny hira, velezo ny amponga tapaka ary tendreo ny lokanga mafinaritra mba amin'ny valia. Tsofo ny anjomara amin'ny volana, eny amin'ny feno volana, dia amin'ny andro firavoravoantsika. Andro inona moa io andro firavoravoana io izy tamin'izay fotoan'izay rehefa nanazava? Ny andro nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty na ny andro alahady io izy? Hoy ny fanazavany. Dia nivakiny ny Matthieu 7:20. Matthieu 7:20. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Avika jereo fa tao no nandrian'ny Tompo. Dia mbola nampiny andininy anankiray ihany koa voalazan'ny Koritianina 2:5-7. Koritianina 2:5-7. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo. Andro ny fandresena ny andro alahady hoy ny pastera, ka mendrika iravoravoana. Izany no antony ankalazana ny Paska satria nitsangana i Kristy. Dia lasa saina hoe hatramin'ny vinandray zany ny lasa Paska ny fitsanganan'i Kristy. Raha ny tena ara-tsoratra masina mantsy dia tsy ny fitsanganan'i Jesosy no Paska fa ny fahafatesany. Ahoana moa voalazan'ny Koritianina 2:5-7. Koritianina 2:5-7. Fa maty Kristy Paska ho antsika. Izany fitsanganan' izany aza
dia tsy nididiny Kristy ho tsarovana akory fa ny fahafatesany ihany amin'ny alalan'ny fanaovana ny fandraisana ny fanatsahan'ny tompo no asainy averimberina ho fahatsirovana. Zao ny voalazan'ny Koritianina voalohany toko 2:20. Koritianina voalohany toko 2:20. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Miresaka ny amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo io ary ny fanaovantsika n'izany dia mampiraikitra ao an-tsaintsika fa mbola ho avy Jesosy izay nanangana ny fanimpom-pivavahana momba ny fandraisana ny fanasan'ny tompo io. Ao amin'ny Luka 12:20 ary izy dia miresaka toy izao hoe: fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony aho mandra-patateraka izany eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Milaza zany fa ho avy Jesosy. Ary rehefa manao fandraisana ny fanasan'ny tompo ianao dia tsy hoe ny fahafatesany ihany no tsarovanao, fa ataony mirakitra ao an-tsainao mihitsy fa mbola ho avy izy. Dia mbola nanoy ihany moa zany nga pastera tamin'izay fotoan'izay ary nomeny ny Matthieu 12:20 ka nilaza izy fa nentin' Jesosy nandidy vary ny mpianatra. Dia nanontany tena aho hoe zany tokoa ve ny voalaza eo amin'io andinina io? Nentiny ny asa ono ny mpianatra. Zay tokoa ve no ambaran'io andinina io? Andony ho jerentsika mihitsy zay voalazany Matthieu 12:20 zay amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany andro zany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata ary noana ny mpianany ka nanoty saloibary dia nihinana. Nandeha namaky ny tanimbary fa tsy nandeha hiasa. Zay ny voalaza ao. I pastera kosa tamin'ny fotoana io dia nilaza fa andeha hiasa mihitsy nandehanandry zalahy teo. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe olona noana ve no andeha hiasa? Mba efa tsirariny kosa aloha raha zany ny fomba fanazavana. Fa aleoko ianareo namako no amaky andinika zay voasoratra. Tsy mbola vitatr'eo fa nitohizany tamin'ny Matthieu 5:17. Matthieu 5:17 ka nilazainy fa tsy tonga andravany lalàna indray hono Jesosy araka ny filazany, fa tonga kosa mba ampianatra ny fomba fitandremana ny sabata. Zay kosa aloha dia nombonako hevitra taminy satria marina fa tsy tonga andravany lalàna Kristy ary ao anatin'izany ny fitandremana ny sabatany Jehova. Fa kosa nanitsy ny fomba fitandrina nyzany sabata zany izy satria lasa hafahafa zany ny fomba fitandrin'ny olona ny sabata tamin'izany fotoan'izany. Ka dia rehefa tonga olombelona lay Andriamanitra nanomeny didy folo tany Sinay dia nasehony azy ireo ny fomba fitandremana ny sabata. Dia mbola nitohizan'ny pastera ihany ny resaka. Nomeny indray ny Matthieu 7:20. Arako tsara hitantara io satria za zany tena nangilatsofina mihitsy. Matthieu 7:20. Dia rehefa namaky an'io izy dia nilazainy hoe tsy tokony fampitsaratsara hono. Dia gaga satria raha ohatra moa zany mahita ny anankiray amintsika aho mandeha lalan-diso, lalana tsy izy, andeha any amin'ny toerana anankiray, dia tsy afaka miantsoantso avy eo hoe orsea tsy iny lalana fa ity Ny Baiboly mantsy dia miteny toy izao ao amin'ny Isaia 40:50. Isaia 40:50. Ezao ny fiantsonao fa aza atao malemy, asandrato ny feonao tahaka ny an'ny anjomara ka ambaro amin'ny oloko ny fahadisoany ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany. Dia rehefa sa manitsy azy ianao ka mamerina azy ho any amin'ny lalana marina dia lazainy fa mitsaratsara azy, tsy atomboko. Hadinina amiko ny ranao raha tsy milaza aho, satria lozako raha tsy mitoro ny filazantsara ary loza ho anao ihany koa ny tsy manoro ny fahamarinana amin'ny hafa. Zay mivoalaza amin'ny Koritianina voalohany toko 7:20. Filazany tsara neny ny fanorona ny lala marina ny namany. Tsy avelanao idona amin'izay idonany ihany izy, adinina amin'izay malala kanefa mangina sy tsy nanoro ny marina ny rany.
dia nanoy ihany ngy apastera fa nidika n'ilay hoe tompony sabata ny zanak'olona araka nyvoalaza amin'ny Matio 12:17 Marka 12:17 dia midika fa azo anaovana amin'izay tiana anaovana azy ny sabata ary tsy mibaiko ny sabata misy Jesosy hoy izy satria izany no nitondran'ny mpianatra ny asa tamin'ny andro sabata kanefa ny mandrara zany fanaovanaovana foana mandritra ny sabata zany ny Baiboly. Isaia 40:13 ny 13 sy 14 misy an'izay. Isaia 40:13 ny 13 sy 14. Dia mbola nitohizan'ny pastera ihany ny resaka. Tsy voatery ho andro ray tsy miovaova toy ny sabotsy akory ho izy no sabata fa afaka miovaova miankina amin'ny fiatombohan'ny andro enina ny asanao zany ozy. Kanefa tsarovo raha lasa anabavy. Io tenin'ny pastera io dia tsy marina. Andraikitra nomena ny Adama sy Eva ve ny nanendro hoe tia ny andro mety amiko? Andriamanitra no nanendro hoe ny andro fafito. Fa efa n'Andriamanitra zany tsy nomeny any Adama sy Eva araka mivoalaza ny Eksodosy 20:10 dia hoe sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Efa niteneny mihitsy hoe ny andro fafito. Ka tsy afaka manendro sabata toreo razambentsika ihany koa sika. Aza mety laingaina akory ianao. Efa tsy hoteneniko tsony ny fanitrikitriny fa tsy andro no sabata fa i Kristy. Kanefa ne andro mihitsy ny ambaran'ny Baiboly ao amin'ny Eksodosy 20:9-12 andro io. Mba aza mora fitana rery namako fa ala ny satana mafy ane io fakamasinantsika ny andro anankiray ho an'i Jehovah io. Dia io andro sabotsy na sabata io satria io andro ray io no mampiavaka azy amin'ny Andriamanitra tsy izy. Ka raha manamasina ny andro anankiray isan-kerinandro isika dia pirofo izay fa Jehovah tokoa no Andriamanitsika. Ary izy no manamasina antsika. Raha tsy te hanan'Andriamanika hafa sy mitady marina ny fahamasinana zany sika dia ny fankamasinantsika io andro anankiray isan-kerinandro ihany no fanalahidy satria no amasininy no tahiny zany ary tsarovy fa tsy nataony tamin'ny andro enina hafa zany. Dia mba hatady dio ihany koa fa tsy tonga mba handrava io didy momba ny sabata io mihitsy Jesosy. Fa vao maika aza izy nanatanteraka. Ary no amafisiny aza fa mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany dia sanatry mivava mihitsy ny ahafoanan'izany lalàna zany. Matio 5:12. Dia ampiatrahony ny fantaniana manao hoe oviana zany ny efa hitan'nga pastera io fa efa foana ny lanitra sy ny tany ka mahatonga azy sa mampianatra toy zany. Tsarovo fa ny mpitondra amin'ny fivavahana indrindra no minitsy te halala ny sabatan'i Jehovah. Izay voalazan'i Ezekiela 2:20 ary reny le mpandalitra amin'ny feta tsy madito hoy ny Ezekiela 2:20 zany hoe saritsariny fotsiny fa tsy tena izy no ataony. Ko manoloanan'izany dia mitady olona ijoro eo ambanga Andriamanitra satria tsy misy intsony no matahotra azy fa toa zary hitsakitsahana foana ny didiny. Kanefa noho ny fahamasinany didiny zay tsy azo ovana fa maty avokoa zay manitsakitsaka azy no antony nanoloran'i Kristy ny tenany teo ambony azo fijaliana. Aza verina hifantsika eo tsony Jesosy amin'ny alalan'ny fanitsakitsahana ny sabata. Tianao mantsy izy ko mbola naniraka ampatsiahy anao fa mbola masina ny sabatan'i Jehovah ary te hilaza aminao aho namako fa tena tsy kisendrasendra no nahafantaranao aho. Tsy kisendrasendra na ianonao an'izany afatra zany androany. Rehefa vita ny asa fifonana ataon'i Jesosy ao an-danitra ao dia ho avy izy. Noho izany tena tsy kisendrasendra no nahafantaranao ahy. Ho tahiany Jesosy tompon'ny sabatany ianao sy ny ankonanao. Mametraka amin'ny mandram-peona ny namanao Risara Andriantsatovo. Veloma tompoko. Jacqueline Mr Vonjy. Ny andro fafito famantarana reo zanaka sisa zay tena mijoro ho any andanitra fatomboka seko
hanavahana ireo zay nifidy any Jesosy ho tompo tsy to fa andro sabata no anarany lay andro no tendreny Jehovah fitsaharana sady voapolofo anaty baiboly voasoratry ny ratsatanany tompo madi ndao azo misalasala mandroso midira anaty rivala mazoto sabata no nitsaharany tompo Jesosy zay milazo mpaminarady azy ndao rehiditra AWR téléphone 034 06 797 62 033 84 313 37 fa andro sabata no anarany lay andro no tendreny Jehovah fitsaharana sady voapolofo anaty baiboly voasoratry ny ratsatanany tompo madi ndao azo misalasala mandroso midira anaty rivala mazoto sabata no nitsaharany tompo Jesosy zay milazo mpaminarady azy ndao rehiditra ndao azo misalasala mandroso midira anaty rivala mazoto sabata no nitsaharany tompo Jesosy zay milazo mpaminarady azy ndao rehiditra zay milazo mpaminarady azy ndao rehiditra fianakaviana fon'ny fiarahamonina fifaliana ao anay maralahy mamiaja sy Eliandry amin'ny tantsoa ny tafaraka aminao indray ao anatin'izao fandarana natao an'ny fianakaviana izao. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina raha toka salama tsara ny ankonana, salama fianakaviana dia ho tahaka an'izany ihany koa ny fiarahamonina, ny fiangonana, ny firenena. Loha hevitra izay rahantsika makafaka sy mandinika dia ny hoe ny fahasambarany tokantrano, fahasambarany tokantrano. Ozy ny malagasy hoe ny anambadinika adanana. Raha atao amin'ny fiteny hafa dia hoe hanambady mba ho sambatra. Rehefa mikasa akavady ny lehilahy anankiray na efa kasain'ny lehilahy anankiray ho alaina vady ny vehivavy anankiray dia efa izay mihitsy ny nofinofiny hoe sambatra rehefa lasa vadiko iny olona iny. Isika rehetra nefa mahalala fa rehefa tonga ao an-tokantrano tokoa ny olona anankiroa izay ny vady, fotoana fohy monja aoriana ny anaovana ny raharaham-panambadiana dia ohatra ny adino ilay hoe sambatra teo. Nakaizary izany ilay hoe sambatra. Ohatra ny tsy marina tampoka ilay hoe ny anambadinika adanana, ny anambadiana mba hahasambatra.
inona ny antony mahatonga an'izay? Nahoana itsika ho tokantrano no tena mahalana mihitsy mba mahatsiaro hoe sambatra. Ary raha antaniana aza ny olona izay efa nanambady elaela miaraka amin'io hoe mananjanaka ihany koa hoe fahasambarana ve ny tokantrano? Tena za mino fa raha mahita eo amin'ny 20% isika manao hoe eny dia efa tena be dehibe izay. Nahoana ary ny olona zany no tsy mahatsiaro tena sambatra ao an-tokantrano? Fanontaniana tsy mora valiana, sarobaliana ho an'ny olona maro zany izay. Kanefa izay indrindra no hitadiavantsika valiny ao anatin'ny fandarana izay horesadresantsika manomboka anio. Azo ataony mahita fahasambarana eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Fa miankina amin'ny toe-tsainy tsirairay zany ny amin'ny fomba ikarohany atao hoe fahasambarana. Isika tsirairay avy dia manana tanjona tratrarina daholo eo amin'ny fiainana. Misy tanjona foiezaka, atononezaka, lavitrezaka. Dia matetika isika zany mieritreritra fa rehefa tratra reny tanjony reny vao sambatra isika. Any no miteraka ny olana namana iaja. Tokony ho fantatritsika fa eny amin'ny lalana izay alehantsika, eny amin'ny dingana tsirairay izay diavintsika anatrarana an'ilay tanjona izay napetrakitsika dia fa azontsika ataony mahita fahasambarana. Ary hitako izay mihitsy ely ao no olan'ny olona. Mieritreritra izy hoe fitodiana anankiray ilay hoe fahasambarana dia manao ny ezaka rehetra ho tonga eo amin'ny fitodiana eo. Dia rehefa tonga amin'ilay fahasambarana dia ho sambatra foana. Itsika rehetra nefa resy lahatra fa raha mbola eto tany aloha sambatra ianao izao fa mety ho afaka 2 minitra fotsiny dia fa tsy hitanao indray ilay hoe fahasambarana, ilay fahatsiarovan-tena hoe faly sambatsambatra mahatsiaro fiadarana. Ny mpanoratra anankiray antsoina hoe Paulian Melgoza, antsika izay tia mamaky boky dia mahafantatra an'izany lehilahy izany, dia milaza fa tsy fitodiana natao atongavana akory ny fahasambarana hozy. Nanao sary anankiray moa izy tahaka ny fiaran-dalam-by izay amonjy gara anankiray hitodiana. Tsy gara natao hitodiana hozy ny fahasambarana fa ny fomba andehanana makeny amin'io gara hitodiana io. Dia io zany mila manamboatra ny fomba fiheverantsika tsirairay avy mba tsy hitady fahasambarana ho tahaka ny tanjona fa ny fiainantsika isan'andro ao anatin'ny reny tsika no mitady ny fahasambarana ary ao anatin'ny reny mihitsy no misy azy. Raha azoko tsara zany namana iaja le izy dia hoe azo atao zany mahita fahasambarana amin'ny dingana tsirairay izay ataonao isaky minitra sy ny segondra eo ampanatrarana an'ilay tanjona izay tiana ho tratrarana, na foiezaka io na antononezaka na lavitrezaka. Fa tsy hoe rehefa tonga anao vao sambatra. Ny olana amin'izay mantsy dia zao mety hamono tena mihitsy ny olona anankiray mihevitra fa tsisy fahasambarana azony mihitsy eo amin'ny ezaka rehetra tsirairay ataony mandra-patongany amin'ilay tanjona tiana ho tratrarina. Any izy vao mieritreritra fa sambatra. Fitaka be zay. Fa Andriamanitra ilay namorona antsika, nanome antsika saina, nanome antsika tanjaka, nanome antsika fotoana sy fahafahamanao dia manome fahasambarana antsika amin'ny fotoana rehetra. Ary izay no mahatonga azy miteny ao Filipiana 4:4 manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Azonao atao zany mahita fifaliana sy fahasambarana amin'ny fotoana rehetra fa tsy hoe rehefa tratra ny tanjona vao sambatra. Ary Jesosy dia nitanisany tsy ambaratelo ny fahasambarana ao amin'ny Matthieu 5:1 ka hatramin'ny 12. Dia ho vakitsika ireo teny ireo. Matthieu 5 manomboka amin'ny 1. Ary Jesosy no nahita ny vahoaka dia niakatra teo tendrombohitra. Ary rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany dia nilobavy izy ka nampianatra azy hoe sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no ovokisana. Sambatra ny miantra fa izy no iantrana. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra.
sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha haratsy ny olona se enjehiny ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo no ny amiko. Mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-piti anareo any an-danitra fa toy izany ihany na nenjehan'ny mpaminany izay talohanareo. Toetsaina iainana andavanandro ireo ny tanysain'i Jesosy ireo ary mahatonga ny olona anankiray atsiaro sambatra na tsy. Sambatra ny mpampiavana raisitsika ohatr'izay, sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Isan'andro isika eo am-panatrarana ny tanjona izay napetrakitsika dia misy ady atrehana, misy fifandraisana amin'ny hafa satria tsy afaka miasa irery ianao. Misy olana vokatry ny tsy fahatanterahany tsirairay ao anatin'izany, mety ny mpivady, mety ny mpianaka, mety ny mpiara-miasa. Ny olona anankiray izay manana ny toetsain'ny mpampiavana dia hita fahasambarana foana ao anatin'ny olany fifandraisana. Ohatra anankiray raisitsika avy amin'izay nilazain'i Jesosy hoe tsy ambaratelo ny fahasambarana izany. Toetsaina izany izy io ary azo iainana isan'andro izany. Misy anohanana resahany teo nona, mangetaheta, enjehana, ory, zavatra avy any ivelany ireny. Kanefa lazain'i Jesosy hoe sambatra. Ahoana moa ny ahasambatra ny ory sy ny nona sy ny mangetaheta sy ny malahelo? Izany hoe tsy miankina amin'ny zavatra avy any ivelany izany ny fahasambarana, tsy miankina amin'ny hafa ary tsy azo ankinina amin'ny hafa raha teo koa ny fahasambarana, fa miankina amiko. Ireo olona izay manana fanandramana manokana mikasika an'izany antsoina hoe fahasambarana izany dia samy resy lahatra avokoa fa tsy miankina amin'ny hafa, tsy miankina amin'ny zavatra avy any ivelany ny fahasambarako, fa safidiko. Azoko atao ny misafidy hoe ho sambatra na tsy ho sambatra. Tsy zato isan-jato izay misy foana ny zavatra tsy ampozinao mitranga eo amin'ny fiainana na manelingely na manohitohina ny mety ho fahasambaranao. Kanefa rehefa mitranga indray ireny olona ireny dia mbola azonao atao ihany koa. Araka ny teny Jesosy moa dia hoe mifalia mandrakariva, misaora amin'ny zavatra rehetra. Rehefa eo ampetrehana an'ilay olana ianao dia mbola azonao atao indray ny ho sambatra na tsy. Ary izay no mahatonga ny apôstôly Paoly miteny hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Raha inonao izany fa marina dia rehefa manao izay rehetra azonao atao ianao amin'ny fiainana isan'andro dia mino fa izay rehetra miseho tokoa dia amboarin'Andriamanitra hiara-iasa soanao. Tsy mahafaly ve mieritreritra an'izany? Mahafaly mino fa zava-misy izany eo amin'ny dia ataontsika isan'andro. Ka manomboka androany moa izany eo amin'ity fandarana ho an'ny fiainam-pianakaviana ity namana iaja dia manasa ny mpiaino isika mba hijery ny lafi ny fampiarana an'izany mihitsy eo amin'ny lafi-piainana andavanandro, hijery lafi ny zavatra samy hafa isika zany hoe ahoana ny fampiarana an'izany eo amin'ny fiainana andavanandro. Eto am-pamaranana izany dia efa asaina sahady itsika andalo amin'ity tontolo andro ity tsika androany dia apetrao mihitsy hoe tsy ankiniko amin'ny hafa na amin'ny zavatra avy any ivelany ny fahasambarako, fa izaho mihitsy ametraka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ny ahita fahasambarana amin'izay zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainako androany. Satria mino fa ny zavatra rehetra miseho androany efa nankiniko tamin'Andriamanitra izany dia ataony miara-miasa soa foana. Dia izay indray no entinay mamarana izao dinidinika izao manome fotoana ao indray amin'ny manaraka. Veloma tompoko. Mandra-piono. Tarika Jacqueline. Mety fahoriana tsy zaka alahelo tsy ometratra no mianjady sy miantra miny tokatrano zay misy Erezy feno elisetra sy ankaso gamba no asandra no maso o azano lalakale izano arombe ao Jesosy toky fanantena
ilay fahazavana loharano ny fifaliana ho any fianakaviana tsy efa WR koa ny zazara andao malaky mety arany fitsapana ngambako feno fisedrana tsy fisina adiady sy korontanano mitranga ao inrisy nyandro rehetra izay mandalo indro iseompavalo kivy sady rerakampo mijaly mafy toko ao jesosy toky fanantenana ao jesosy ilay fahazavana loharano ny fifaliana ho any fianakaviana eny aza misalasala jesoi antso anao e malala atolory manontolo fosisaina ary fanaikio e fony ho anao ny rehetra hasambarana tsy voafetra sambatra ireo tokantrano fa azo tsodrano ao jesosy toky fanantenana ao jesosy ilay fahazavana loharano ny fifaliana ho any fianakaviana ao jesosy toky fanantenana ao jesosy ilay fahazavana loharano ny fifaliana ho any fianakaviana loharano ny fifaliana ho any fianakaviana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana miarabanao tompoka ary misaotranao no nifatikoinao jehovany anamasina anao amin'ny alalan'ny teniny ny safidy malalaka ny fitiavana ary ny fitantanan'andriamanitra io no olo evdehibe ny rahantsika nandinika tery nandritra izay andro vitsivitsy izay mionao fa efa hainao tsara ny tsenjery izay voalazo amin'ny jaona toko fahina ambin'ny folo andiny fatelo amin'ny telopolo andingy ataontsika tsenjery voniny ianao izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky izaho efa naresy izao tontolo izao iara hivavaka isika rainay izany an-danitro misaotra anao izahay no izao fotoana mamy rahanay aminao izao ankehitriny izay mangataka aminao mba mila eloko anay anadio ny fonay sy ny fanahinay ary mety iza ampahiratra ny masonay ahitanay fa tsara ianao ary tsara izay ataonao rehetra ary izany dia hitarika anay amin'ny fanapa-kevitra tsara anaratianao hatrany amin'ny anaran'i Jesosy amen. izao ny voalazan-dramatoa Ellen White ilay mpanoratra kristianina ao amin'ny bokiny mitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy ka ny pejy 12. ny lohateny dia hoe amintsika Andriamanitra. izao ny voalazany ny drafitry ny fanavotana antsika dia tsy noheverina taty aoriana na nalamina taorian'ny fahalavony atama fa nambarana ny zava-miafina izay atry ny fony fahagola izany
fa melabelarana ireo foto-kevitra izay niorenany seza fiandrianan'Andriamanitra atry ny fahagola izany. Hatramin'ny voalohany dia fantatr'Andriamanitra sy Kristy ny fivadian'ny Satana sy ny fahalavon'ny olona no ny hery mamitaka ilay mpihemitra. Tsy nibaiko ny sy ny fahotana tsy akory Andriamanitra, fa tazany mieloha ny fisiny ka nomaniny izay ilaina hoenty misetra io zava-doza mahatsiravina io. Lehibe indrindra ny fitiavany an'izao tontolo izao ka nanao fanekena izy hanomeny zanany latokana mba tsy ho very izay tramino azy fa anana fiainana mandrakizay. Andeha verintsika ilay an-dalanteny tetsy ambony. Tsy nibaiko ny sy ny fahotana tsy akory Andriamanitra, fa tazany mialoha ny fisiny ka nomaniny izay ilaina hoenty misetra io zava-doza mahatsiravina io. Andeha natsoaka lesona roa isika. Voalohany, na dia fantatr'Andriamanitra sy Kristy aza ny fivadian'ny Satana, dia niroso tamin'ny famoronana antsika hatrany izy ireo. Azo antoka fa noho ny fitiavana izany, ary ny fitiavana dia midika ho fahalalahana. Noforon'Andriamanitra mba hahay mity isika, mba hitiavantsika. Nataony izany na dia fantany aza fa hitarika ho amin'ny fanombohana an'i Kristy Jesosy eo amin'ny azo fijaliana amin'ny farany. Masina ny fitiavana ary fototra iorenan'ny fitondram-panjakan'Andriamanitra, ka tsy nolavon'i Kristy ny hanome antsika ny fahalalahana mifandraika amin'izany, fa naleo ny niaritra ny fahoriana teo amin'ny azo fijaliana. Izay ny lesona voalohany. Lesona faharoa, matetika isika no mitomany noho ny faharatsiana sy ny fahoriana misy eto an-tany, nefa impiry moa isika no mba misaintsaina fa Andriamanitra koa ane ka mitomany sy ory noho ny fahoriana sy ny faharatsiana. Iova ny fahatakarantsika momba ny faharatsiana sy ny fahoriana rehefa tsapantsika fa mampahory an'Andriamanitra koa ny fisiny faharatsiana. Aoka tsy ho atonointsika izany. Averintsika indray mandeha, iova ny fahatakarantsika ny momba ny faharatsiana sy ny fahoriana rehetra rehefa tsapantsika fa mampahory an'Andriamanitra ihany koa ny fisiny faharatsiana. Iara ivavaka isika. Rainezany an-danitro, misaotra anao izahay noho ny fahazavana noraisinay tao anatin'ny lesona ny anaranay. Takatray mazava kokoa ny zava-miaha, takatray mazava kokoa izao ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanay sy ny manodidina anay, ka tonga izahay hisaotra sy hiteranao ary mangataka aminao mba ampitomboinao aminay ny fo tia misaotra sy miteranao amin'ny toe zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanay. Tsy hainay atao izany, olona mpimenimena sy mpitaraina izahay, olona mpimenimena sy mpitaraina ary mpanimetsiny izahay. Izany no angatanay ianao mba hanovanao izany fona izany. Dia misaotra anao izay no valim-bavaka rehetra izay azonay antenaina mihoatra noho izay nangatahana avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Misaotra anao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Manome fotoana ho anao manaraka indray ny namanao mamiaja teto amin'ny micro sy Sam teo amin'ny lafiny teknika. Veloma tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR